marina aloha fa tato anatin'ny folo taona sambana koa ihany no vezivezy teto amin'ny Serana-Tsambo Tomasina nanao ny embarquement ici conventionnel. Nampiavaka tamin'ity taona ity dia niakatra 3 le sambo izay niakatra koa zany ny tonnage kirakiraintsika amin'ity 2023 ty. Tamin'ny herintaona raha 11 000 tonnes teo ny embarquena, amin'ity kosa mahatratratra any amin'ny 13 000 tonnes. Ireo sambo telo ireo ny durée anaovana anazy dia mitovy ihany, zany hoe miara-miasa ny sambo anakoa izay hotratrarina ao anatin'ny 7 jours ihany manomboka ao malmo hatramin'ny 27-28 eo dia tokony vita tanteraka ireo sambo telo ireo raha ohatra ka tsara ny ampy. Aloha tsy misy amin'ny ankapobeny fa ty ary ny anisany hoe fanomanana farany tsara indrindra misy tao anatin'ny taona satria misy tsara amin'ny fotoana. Fa ny toetrandro moa izay tsy miankina amintsika, rehefa ohatra milatsaka ny orana dia mety mijanona kely le opération dia izay ihany angamba fa ny olana aloha tia ny tena tsara fikarakarana indrindra raha ohatra tato anatin'ny folo taona ny sesy koa ny jerena ao anivon'ny matériel zany na ny fanomanana ny olombelona magasin sy ny rehetrarehetra. Tsika moa zany manavao foana ary manatsara ny fitaovana iasana foana. Ao anatin'izany ny élévateur, misy élévateur vaovao nividina tamin'ity taona ity hoentina hanatsarana ny fitaovana entina miasa amin'ny campagne lechi. Ankoatr'izay dia misy koa ny système informatique izay ampiasaina tamin'ity ndray mitoraka ity tamin'ity taona 2023 ity dia ny gestion des files de camion, zany hoe ny filaharan'ny camion zany dia automatisé, informatisé tanteraka. Zany hoe ny machine ihany zany no rehefa midirina ny camion dia ny machine ihany no miantso hoe camion laharana fahafiry mivoaka dia midina any amin'kay dia amerakeny ny léger ao anatiny. Ny vinavina raha ohatra ka miankina amin'ny SMMC manokana dia tratra izy io, nefa misy antony izay mety tsy miankina amintsika olombelona dia ny toetrandro izay ihany angamba, kanefa na izany na tsy izany raha na minavina izay dia ho tratra soamantsara ireo fotoana ireo.